Nisy fotoantsika mety nitory an'izany sy mety nieritreritra an'izany fa misaotra an' Jesosy fa nitsiny izany. Niatongavantsika eto satria mendrika isaorana izy. Raha manao jeritodikitsika ny mois de janvier ka hatramin'izao mois d'octobre izao, aza mijery izay mitranga eo amin'ny fiainany hafa fa miangavy ianao hifantoka amin'izay efa nitondran'Andriamanitra sy nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Jaona 17:26 dia izao no lazainy tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary efa nampahafantariko azy ny anaranao, ary mbola ho ampahafantariko ihany mba ho ao aminy fitiavana izay nitiavanao ary izao koa ho ao aminy. Averiko. Ary efa, Jesosy milaza eto, mivavaka eto Jesosy dia ren'ny olona rehetra. Raha ao izy izy, nampahafantariko an'ireto mpianatra reto ny anaranao, ary mbola ho ampahafantariko ihany mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao ary izao koa ho ao aminy. Ny andraikitra eto izao alohan'ny irosotsika amin'ny fisaorana amaranana ny fotoana rehefa avy eo dia ny atonga ny fisauranao ho fisaorana mipololotra avy amin'ny fitiavanao an'Andriamanitra. Ahoana no ahafahana mamelona ny fitiavanao an'Andriamanitra? Dia hozy izy Jesosy, ho ampahafantariko azy hozy izy ny anaranao, dia raha voafantany ny anaranao lova ireo. Misy zavatra diny mahatonga ilay fitiavana miena, ary misy zavatra ho ampatsahivina ahatonga ilay fitiavana ho tafaverina. Fa inona no anarana ny présenten'i Jesosy tamin'ny mpianany? Jaona 8:42, hoy Jesosy taminy, raha Andriamanitra ny rainareo dia ho ty ahy ianareo. Izay anankiroa izay no iaingatsika mba hahatonga ny fisaorana. Ho fisaorana tena miboiboika be satria fantatrao fa Andriamanitra izy. Ary indrindra satria fantatrao fa rainao izy. Enganie mba tsy ho tenenina fotsiny izany amin'ity takarivo ity, fa iainga avy any anatin'ny vazanainao mihitsy ny karazam-pisaorana rasan'Andriamanitra amin'ity takarivo ity. Tsy mampaninona mety tsy eno ilay fisaorana fa ren'Andriamanitra mivesatra ilay izy satria ho tafaverina amin'ny fahatsapanao fa tena Andriamanitra tokoa izy hatramin'ny mois de janvier ka hatramin'izao mois d'octobre izao dia eo amin'ny fiainanao. Tsy mahentiaka ho an'Andriamanitra. Tsy vitany hoe Andriamanitra izy fa rainao izy, dadanao izy. Inona ny tenen'i Jesosy eo Andriamanitra an'Andriamanitra? Izao no lazainy ao Marka 10:20. Vakina aminaran'i Jesosy. Nahoana no ataonao hoe tsara? Tsy misy tsara fa tsy iray ihany, dia Andriamanitra. Omeo voninahitra Andriamanitra tamin'izay zavatra tsara maro tamin'ity taon'ity nataony, natombony, nanomboka nasehony, nanomboka nataony teo amin'ny fiainanao. Tandremo sao dia ny zavatra ratsy no hitanao mibahana. Manjary lasa ohatry ny mitady tsy hahita ianao an'ilay Andriamanitra tsara. Nanokatra nyity taon'ity mba ho azonao iainana. Nanokatra nyity volana oktobra ity mba ho isan'ny velona ianao afaka hiaraka aminy. Hozy izy Jesosy eto. Tsy misy tsara hozy izy afa-tsy iray ihany dia Andriamanitra. Ty takarivo ity mampatsiaro Jesosy. Fa raha fantatrao marina tokoa fa tsara ny Andriamanitra ao, dia ho tianao ho azy ilay Andriamanitra tsara. Sa izy ny tianao ilay ratsy? Tondra mba afaka anao mahatsiaro ohatra ka sendra sainy.
Andriamanitra tsara ny Andriamanitra ao. Mety hitentsika hoe kale izy pasteur, raha tsara izy maninona ny fiainako nohatr' zao? Avadiko. Za koa ary mba gaga fa tsara izy dia maninona ny fiainanao nohatr' zao? Zay mihitsy mivadika izy fa tsy lehetreretinao. Justement, eo ve Andriamanitra dia ohatr'izao hoe ny fiainanao tsy normal zany fa foaziny ao anatinao, avereny izay tokony averina ao anatinao, amboary izay tokony hanamboarana fifandraisanao amin'Andriamanitra. Teanao zavatra ny tompo, fa tsy noho ny amin'izy teanao, fa noho ny amin'izy efa nanao, dia tokony hisokatra be ny fontsika. Afaka hiteny hoe misaotra Andriamanitra fa tsara, misy zavatra tsara, misy zavatra tsara novainao, misy zavatra nampitsombadianao ho tsara tampoka teny an-dalana teny, misy zavatra tsara natomboka ao, misy zavatra tsara ny teneninao, satria Andriamanitra tsara ianao. Ianareo ny dikany Andriamanitra tsara, Salamy 119:68, anaran'i Jesosy, sady tsara ianao. Manina hoany? Sady tsara ianao no mpanao ny tsara, ampianaro aho ny didinao. Tandremo mijery fotoana. Andriamanitra tsy nampianatra antsika hijery fotoana. Tandremo mijery tranga. Andriamanitra tsy nampianatra antsika hijery tranga. Tandremo mijery olona. Andriamanitra tsy nampianatra antsika hijery olona. Fa Andriamanitra niseho mba ho izy no azo jerena. Zavatra ny ohatra mitady hapaketraka sy hapakivy amin'izao faraparan'ny volana Oktobra zao, dia mahavariana fa Andriamanitra tsy niteny hoe mahereza hozy izy misaora. Iny tsara. Izy tsy niteny hoe mahereza ianao, hozy izy misaora. Izy tsy niteny hoe kalma fotsiny fa avao migady ny Novambra io hoenjana. Tsy niteny momba ny Novambra izy, fa ianao no asainy tonga saina hoe aiza ho aiza ny fisaorana. Tandremo sao dia resaky ny mona marena nataonao amin'Andriamanitra amin'ity takarivo ity. Fa izy efa niteny misaora. Mety tsy voatery ho takatry ny sainao avokoa ny fitondrany sy fitantanana, fa Jesosy mampatsiaro raha orinao ao amin'ny fahatsarany ny fanantenanao dia tsy tokony ho kivy ianao. Mahatonga anao kivy dia satria nisy zavatra, tsy Andriamanitra fa zavatra. Ianona paster efa lasa ny andafy, zany efa nety nitondra mbavaka meloa, za mihitsy ary napiditra azy tany. Izy indray nahazo fizavanao dia za tsy misaora an'Andriamanitra. Fa ilay Andriamanitra name vizahany iny olona iny, tsy dia afaka mehanao vizana, afaka mehanao vazara, zay koa ny ilaina. Raha ohatra ka zay zany ilay azonao ka matiky tenenina. Eo amin'ilay fahafahanao miatrika an'Andriamanitra mihitsy ny mila sitranaingana. Fa tsy mety raha diso ny attitude antsika hiatrika an'ireo volana farany. Vozy Jesosy eto, ho ampahafantariko azy ny anaranao ozy izy dia mba ho ao aminy fitiavana. Raha orinao tsara zany ny fahalalanao an'Andriamanitra amin'ny anarana, izy Andriamanitra tsara, tonga dia misy fitiavana teraka ao anatinao hoe wow, Andriamanitra tsara ny tia. Mindaotsika mba hianatra atoka ilay Andriamanitra tsara. Zay tsy voatery hanazava aminao hoe mahatonga ilany ohatra izao dia ohatra izao, mahatonga le fitondrako anao ohatra izao dia ohatra izao, dia eto ianao mitomany kely vetivety fa tsy ohatra izany Andriamanitra. Teny fotsiny izy dia taon'ity jobily miorakoraka daholo sady manao tiserta daholo, alevoary fozy Andriamanitra le niteneniko hitranga le niteneniko manjary lasa ohatra hoe isaora Andriamanitra ny fonao mantolo. Inona pitsiny misaotra an'Andriamanitra ny ohatrany hivadika ny ariana any ianao. Tsy hoe feno fanahy fotry reno zany mitsy tsy samy mihitsy zao ny tiako atao zao. Saotra an' Jesosy. Faharoa, Matthieu 19:26. Tsy hain'ny olona zany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Andriamanitra ny possible ny Andriamanitra ao, Andriamanitra ny impossible koa izy, tsy haiko ny tianao teneniko ambadika izay. Toy izy Jesosy raha fantany zany dia ho tia izy. Tena akaikinao possible hoe? Avereny possible hoe? Ny Andriamanitra ao mihitsy hoe mahavita ny zavatra rehetra hoe. Jaona 17:3. Zao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra mitokana sady marina. Le resaka tamin'ny voalohany teo Andriamanitra tsara, le faharoa Andriamanitra ny possible, le fahatelo Andriamanitra marina. Zay renao avy amin'ny atreto zany dia te hilaza aminao
fa raha fantatrao izy fa marina dia tsy kiropaka ianao iandro ny fotoanany anehoany le efa no teneniny. Inona ny efa nytenenin'Andriamanitra? Tenzo Andriamanitra tamin'ny Abrahama, meko taranaka ianao. Nandeha ny fotoana, ohatrany tsy ho tonga le taranaka, ohatrany tsy ho bevoka mihitsy Sara. Nisy nijery nono ny Sara dia hoe tsy possible zao efa tsy efa feno io sa nono tsy haintsony. Fozy Andriamanitra ny tanomasinareo ohatr'izay ary aza latsaina izy efa nandray teny fikasana avy amiko izy. Fa ho avy ny fotoana fatanterahanteny dia ho hitanareo fa zay mety ny hoeverinareo fa ohatry ny impossible le Andriamanitra ny possible ane no ny teny. Dia zay le hoe nisy nanam-po ve ho Sara mbola mpinono zazalahy kely. Tsisy. Raha i Abrahama ary nanontany i Abrahama koa rehefa tao fotsiny fitaompisaorina amin'izao mariva fa dia sy dia mandeha mody fa zay fotsiny. Fotsy Andriamanitra anka tsy zay fotsiny le izy ka marina ny ahy, tsara ny ahy, Andriamanitra ny possible ny ahy. Misy karazana zany fisaorana to dia tsorina resaka misy fisaorana reraka zany dia misy fisaorana mahery ka tsy hakina le ataontsika miaraka eto nitakarivo ty alohan'ny ampiakarina leon'ny zoto. Fisaorana gotraka sa fisaorana mety mba to dia efa leo ohatra lehilabe ny ohatra ny asesiko le point fa ohatra ny tsy azoko mihitsy le réaction atao sa tsy atao ty resaka ty zarena fahasoavana fa atao dia mirava amboary tsara ny fonao, korazy tsara ianao amin'izay rehetra mety lalovanao satria ianao aza reny ny animbana ny kalitao amin'ny fisaorana tokony omenao an'Andriamanitra. Izany tsara asotehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra aloha asotehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Ny valim-bavaka andrasanao mbola tsy mitranga tsy midika efa ny aina amin'ny fahatsarany changement climatique ny aina. Ny climat miova izy tsy miova, volo-paosinao miova fa izy tsy miova, isan'ny volondohanao miova fa izy tsy miova, ny hafananao miova fa izy tsy miova, ny fitiavanao azy ohatra miova fa ny fitiavana ianao tsy niova hatramin'izay izy tianao hatramin'ny farany. Kaza simbaina ny fifandraisanao aminy raha ohatra misy valim-bavaka ohatra mbola tsy tonga ary izy amin'ny manam-po raha ambadiky ny fo misokatra amin'ny rain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Andriamanitra ny possible izy asotehaka mafy tsara ho an-tompo. Izy tsy teny hoe ny zavatra rehetra haiko atao akoatra ny anazy dia ianao zany hitondroka io tsy niteny an'izany izy fa izy Jesosy zay tsy hain'ny olona ozy izy dia hain'Andriamanitra ozy izy. Andriamanitra marina izy asotehaka mafy tsara ho azy aloha zay natombony faranany zay niteneniny ho ataony, zay nampanantenainy omeny io satria izy mihitsy ane marina. Eo le zavatra teneniny fa izy mihitsy marina. Mety efa zatritsika miaraka man'olona tsy marina voadona amin'ny fotsika maratra tsy te herika teny tsony satria be zay teny re zay tsy izy tanteraka. Eno izay tenenin'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy handratra anao, Andriamanitra tsy hamitaka anao, Andriamanitra tsy hamela anao. Zay niteneniny azony izy ao amin'ny Andriamanitra marina azy. Avelao andeha fotoana dia aza mbola raha mba mety aza mbola omenao amin'ny fakiviana aloha ny fonao. Raha maty fandroany Jesosy ka tsisy anangana dia mety izay no tsisy azo atao intsony. Fa raha efa nitsangana tamin'ny maty izy ka tsy ho faty intsony dia misy fanantenana ho aho sy ho anao. Faharoa ray no fiantsoan'Andriamanitra, ny fiantsoan'i Jesosy ain'Andriamanitra. Jaona 14:18 amin'ny anaran'ny Tompo, tsy hamelanareo ho kamboty sotehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Dia eo amin'izay le resaka teo misy fisaorana to dia misy eno be fisaorana kamboty tonga dia eno Andriamanitra mavesatra. Mety hiteny hoe aka zany pasteur tena kamboty koa ka le ho anao mihitsy angely hiteny ianao le tsisy dada sy tsisy mama mihitsy ny tongavan'i Jesosy hoe za dadanao. Ianao koa za mama dada aloha rehefa Andriamanitra miteny an'izany to dia feno ane. Dia zareo iteniny io ne atreo ane fisaoranao avy amin'ny fahafantaranao fa papa tsy mamelanao ho kamboty izy ovao fa fodony mihitsy zavatra be dibe mafana anatin'ny sainao aloha be dibe ny saporoka tany amin'ny Facebook tamiterina tenga viko mba fafao zany aloha atreo Jesosy amin'ny mahapapa tsy hamelanao
ho kamboty. Mizavatra miandry anao vita ty fotoana ty. Sy tsikitsiky, tsy kamboty ianao. Dikan'izany tsy kamboty zany, tsy reriny dikan'izany. Tsy mandeha reriny dikan'izany, tsy miatrika reriny dikan'izany. Tsy moyenao no amoananao, fa moyen'le dada zay miteny aminao fa tsy kamboty ianao. Ka raha moyenao na za korokivy mijery moyenao andreko io ve? Zay mahatonga tsy mijery an'io. Fa mijery an'Andriamanitra dia mahita hoe wow, ohatry ny ampizara ho an'ny rehetra ny fahasoavan'ny dadantsika amin'ity takarivo ity tsisy tokony hiala maina izany ireo avy eo Faharoa, Matthieu 5:48. Koa amin'izany, aoko tanteraka nareo tony fahatanterahana renareo zany an-danitra. Avereno hoe dada tanteraka ianao. Avereno ray tanteraka ianao. Zay nofinofo rehetra makasika na papa afaka apetraka ao amin'Andriamanitra daholo. Aza nomezana tsiny an'izay papa mety tsy afaka nanome satria olombelona ihany izy. Fa Andriamanitra afaka hijoro ho papa parfait. Ny fiantsoana azy zany dia papa parfait. Atambatra fotsiny ela be le papa parfait. Nao tsika isaina ohatry ny ahoana zany papa tanteraka izany. Misentry sady avy misaina fotsiny ohatry ny ahoana zany. Tena akaikinao, zay Jesosy aminao hoe. Tandremo miova ny sainao hoe. Tandremo miova ny fijerinao hoe. Fa tanteraka izy hoe. Tanteraka izy mitondra ny fiainanao hoe. Ny zanakao mety afaka hiteny papa diso zany teneninao zany, fa ianao tsy afaka hitenao zany amin'ny Andriamanitra ny an-danitra, izy tsy mety diso zany. Tsy mety diso. Ny hita amin'ny masonao no averinao fa diso, fa ny zavatra teneniny manova an'ilay hitanao ho lasa zay teneniny. Teny izy eo lohany ianao fa tsy rambona. Ianao amin'io ohatrany tany amin'ny rambona. Haika rehefa tonga any amin'ny farany ke havadika Andriamanitra fotsiny stady dia ilay any farany lasa voalohany. Marina ny teneniny koa izy Andriamanitra fa zaberezaka eo ianao. Zany ny Andriamanitra ao zany. Misy miainy ve? Ka ilay izy zany tsy any amin'ilay kajona hoe tampotampoka teo. Tonga dia rehekotra nisy eratra mipotra teo amin'ny cheville-ako. Tonga dia rehekotra to dia erin'ny Samson nidina tao anatiko. L'équipe to dia aty ambany lasa niakatra teto nanao. Terekaikinao tsy voatery zay eritreretinao ilay izy hoe. Fa le ny teneniny kosa hoe avy ireny. Tsy maintsy hitranga hoe. Père parfait Andriamanitra. Ok, anao tsy salasala ny amin'ny fitondrana ny fiainanao. Ok, anao tsy hanam-panahina ny amin'ny fomba hitantana ny fiainanao. Tsy misy diso ny fomba hitondrana ianao. Hatreto sy le manomboka eto. Tsisy diso le hatreto fa ianao fotsiny mikoropaka. Na le teka to dia teka ny olona mikoropa. Mihainao misy le mbola misy manao zaka ty. Raha io hitanao ny programan'Andriamanitra ho anao, tokony hoen'ny rehefa avy eo ny fisaorana teraky ny fahafantaranao hoe misaotra Andriamanitra. Oh, ay ve! Amatonga ny ohatry ny avy foana tananao. Ay zary arona siora. Tsisy arona siora eto ho anao. Iarona siora koa mila misaotra ny anjarany koa. Tonga dia fitsorina any anaty. Ty misy zavatra nandrasako efa ela be ohatrany tsy mbola tonga foana. Io koa ve ny bloqué ny fisaorako eo? Miala aminaran'i Jesosy. Le fanahy fa tsy le valim-bavaka miala. Fahatelo, Luc 6:36. Aoko mpamindra fo nareo tahaka ny rainareo. Mpamindra fo. Dadanao? Tsy dadanao. Tsy papanareo zany. Fa le any an-danitra resahan'i Jesosy. Mpamindra fo. Misy matsy manatrika eto zao mety ny atreto eny. Misy fahadisoana angamany tamin'ny mois de mai tamin'ny mbola tsy voavela dia izay mahatonga an'ilay mitarasika be tsy hipitana amin'ilay fahatsarana. Zao ny teninao anao andro any hariva. Efa namindra fo taminao izy. Vaovao isa-maraina zany ary te hanomboka vaovao miaraka aminao izy. Fa amin'izao sisy izao kosa aza mandanginina. Aza verina intsony ilay tsy mety fataro ilay izy. Dia horeny vaovao ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsara izy. Andriamanitra ny possible izy. Andriamanitra marina izy. Papa tanteraka izy. Papa tsy mamelana ho kamboty izy. Papa mamindra fo izy.
inona miandry anao rapitsoka halavo anao tsisy. Inona miandry anao rapitsoka ampisaraka anao aminy tsisy. Satria isy olona tena revane za kosa afaka manao ohatra azy dia ho fantarao fa tsisy zany. Anankiray ihany ny havitanao Jesosy avy any Nazareta ny ilainao. Io. Alleluia. Manasanao hitsangana. Mety anatreh'Andriamanitra ny fonao tompo vavaka hiala aloha le vesatra ohatrany tsy mamely le fisaorana. Ohatrany tonga dia fisaorana olona sahirana be zany le fisaorana ataoko Jesosy. Efa za tonga eto fanatrehanao. Efa mba nafoiny direkta. Ianao ny tenin'ny pasteur atao tamin'ny voalohany ianao izy tena sokony dimita arivo fotoana antsika tonga amin'ny foana ianao tampotampoka efa misy direct dia efa napita megay nefa reo mariko rehefa mijery direct iny ianao misy zavatra mitranga tampoka dia ataonao pause le direct dia lasa ianao mandeha any amin'izay alianao ataovy amin'ny fonao ny tanynao ataontsika hivavaka raha amin'ny anaran'i Jesosy ny fonay entinentina atrehanao mba tsy ho ny fonay no mavesatra fa ny fisaoranay no avesatra eo anatrehanao. Marina tokoa fa rehefa miverina izay eo amin'ny anaranao dia tokony ho tonga saina izay ny amin'ny fitiavana anao. Saotra fa Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra ny possible, Andriamanitra marina. Ray tsy mamelanay onkamboty, ray tanteraka, ray ny famindrapo. Vavaka izay amin'izay fisaorana, ankiry, ambavaka, ampo, amin'ny fanahy. Tsy ho fisaorana amina fombafomba, fa ho fisaorana orenay fa tena voarainao. Saotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Avafontanao dia isaora Andriamanitra ny amin'ny fahatsarana be dia be hatramin'ny mois de janvier. Tonga dia isaora miangavy ianao isaora misaotra Andriamanitra be dia be ny zavatra tsara efa nataonao nanomboka mois de janvier. Misy zavatra efa natomboka ao. Misy zavatra ny tehirizinao. Andriamanitra ny fahatsarana ianao. Misy zavatra teny an-dalana teny novainao ho tsara ho azy fotsiny. Ary izahay dia hovainao ho any amin'ny fahatsaranao isanandro. Mankasitraka sy misaotra anao zany amin'izany. Misaotra fa ianao le tsara eo amin'ny fiainanay. Ianao ny fahatsarana eo amin'ny fiainanay. Raha vao elanao zay dia tsy misy zavatra tsara azonay tantaraina momba amin'ny fiainanay. Hatramin'ny mois de janvier ka hatramin'ny androany be dia be tamin'izay rehetra momba amin'ny fiainanay nasianao mariky ny fahatsaranao. Na ny fianaran'ny ankizy, na ny fianaran'ny lehibe, na ny fiainam-bavaka, na ny fiainatokantrano, na ny fifankatiavan'ny mpiara-manompo, ny fankatiavan'ny ray-trano. Misy zavatra novainao tompo, zany no isaoranay sy ankasitrananao, anomezanay voninahitra anao, fa tena tsara tokoa ianao sady mpanao tsara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Toy izy ny fisaorana, dao tsika isaora fa nisy zavatra zay tamin'ity taon'ity nataon'Andriamanitra possible. Tena fongorony any anatinao dia isaora Andriamanitra. Aza velan-dalo le fotoana, saotra raha eo. Mankasitraka anao amin'ny fony amanontolo zay. Rehetra zay Jesosy matsapa fa nisy zavatra zay tsy possible. Fa tamin'ity taon'ity nataonao possible. Isaorana ianao zany. Misaotra fa miasa fananao mampatsiaro ny rehetra izay tonga maheno, manatrika sy manaraka direct. Anapatsapana ifandray am-po aminao satria ty taon'ity efa nanao zavatra ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Taontsika isaotra ny tompo fa tamin'ity taon'ity amina circonstance tsy maninona mety hoe tsy izy rehetra tsy maninona. Aloha raisiko mihitsy zay hoe tamin'izay rehetra natrehanao mety tsy izy rehetra aloha. Fa tamina sasatsasany, mety tamin'ny ampahany betsaka, ary mety misy amintsika rehetra mihitsy efa nahitany izy tamin'ny ampahany rehetra. Taontsika isaotra an'Andriamanitra fa marina izy. Misy zavatra ny tenenina izay dia ohatrany tsy marina. Izay foana ilay izy, ohatrany tsy marina. Marina ihany kay, ohatra izay foana io. Ka ianao zao androany mety mbola atin'le fazan'le ohatrany tsy marina, jejerena, ohatrany tsy alena. Tsy hoe le vadinao tsy alena le olo akaikinao zany fa situation resahako fa alehany vadinao. Matoa io nakavady anao na nanekenao alainao akanao mety io zany. Amen. Avafontanao dia misaotra Andriamanitra fa marina ianao. Avafontanao dia misaotra dia isaora Andriamanitra. Isaora ny fahamarinany. Saotra Jesosy marina ianao, marina ny teninao. Mankasitraka anao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Taontsika mbola nofofotanana fa nisy taona ianao tena nahatsapa mihitsy, mety efa andranomasy mihitsy tena kamboty azany fa miseho Andriamanitra mampahery anao hoe tsy marina zany, tsy kamboty zany ianao fa eto ho anao.
avafantanao dia isaoran'Andriamanitra fa nisy fotoana ianao ohatry ny eritreritra hoe nanderery tampotampoka teo nasehon'Andriamanitra hoe tsy rery zany ianao, tsy rery zany ianao. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Rainay ianao tsisy kamboty zany eto amin'ity takarivo ity, ty taona ity nanehoanao, nisehonao fa tsy navelanao rery zay, tsy navelanao hiatrika rery zay. Niza nanampatsapana diso tany ambadimbadika tany dia nivanginao izy hoe zany no dadanao, tsy kamboty zany ianao. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Dao tsika isaotra ny Tompo fa ray tanteraka izy. Tena akaikinao ray tanteraka Andriamanitra hoe ray tanteraka. Ainareo hoe dikany hoe tanteraka tsy manao fahadisoana, tsy zavatra latsaka zany, tsisy demandinao ka sendra latsaka itendrenana hoe mifona aminao fa tsy henoko ny nangatanao tamin'iny fa variana be na malivavaka amin'ny pastera tamin'iny dia tsy henoko ianao indra ilay nangatanao tamin'iny dia mitenena hoe sasamba dia zany ve mba angatano. Tsy manao ohatr' zany Andriamanitra. Eniny daholo tsika menakavy ireo. Misy fotoana mahamety fotsiny dia ilay fotoana mahamety tsy tian'Andriamanitra ho terenao izy. Zay mahatonga le takarivo ohatr' izao tian'Andriamanitra hosokafanao ny fonao. Teny isaotra azy fa tanteraka Andriamanitra mitantana sy mitondra ny fiainanao. Misy perfection ambadikao. Ianao mety mahita an'izy ohatry ny imparfait izany misy zavatra ohatry ny tsy fa Andriamanitra ao ambadikao mikontrôle ny zavatra rehetra meme fotsiny izy. Na io délestage io miara miasa maso mety tsy apozonao zany. Natiny ohatry ny rano tsisy anina amin'ny aiza lasa amin'ny firma reny lasa mifoha ianao misaotra Andriamanitra ny amin'ny rano sy ny fisinja lasa mivavaka. Ataovy tombontsoa ny zavatra mitranga rehetra fa tsy mainka hampisaraka anao amin'Andriamanitra. Afantananao isaoran'Andriamanitra ny amin'ny fahataterahany. Isaoran'Andriamanitra tanteraka ny fitondrana ianao, tanteraka ny fiainona ianao, tanteraka ny fitantanana ianao amin'ny mazanana ianao. Tsy manao taizavilana ny Andriamanitra ao. Tandremo sao dia diso ianao mampitahanao sy ny hafa. Tiany daholo tsika rehetra. Mety misy tsy mitovy ny fomba hitaizany mifanaraka amina toetra tsy mitovy fa ny fitiavan'Andriamanitra tsika tsirairay avy tena correcta be mitovy ary eo amin'ny rariny. Tandremo ianao isainy fa misy zavatra tsy rariny ataony Andriamanitra ao nefa izy miseho présenté fa izy ny papa tanteraka mitondra ny fiainanao. Makasitraka anao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Avafantananao dia isaoran'Andriamanitra ny amin'ny famindrapony tamin'ity taona ity. Isaory azy ny faminengavy ianao te aheno feo isaotra hoe misaotra Andriamanitra ny amin'ny famindraponao. Famindraponao eo amin'ny fiainako, famindraponao eo amin'ny vady aman-janako, famindraponao tamin'ny fanimpoko anao, famindraponao amin'ny fahasalamana, amin'ny hery sy tanjaka, amin'ny zavatra be dia be. Tena mbola hoe vao maraina misy fotoana manadino mivavaka ianao fa Andriamanitra mahatoky manome famindrapony vaovao ho anao. Mankasitraka anao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Misaotra raha eo, misaotra ny amin'ny famindraponao vaovao, misaotra ny amin'ny mampamindra fo aminao, misaotra fa afaka miverina aminao zay, misaotra fa raisinao zay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Misaotra anao zay Jesosy, mankasitraka anao amin'ny fony manontolo zay. Misaotra betsaka fa ny fanatrehanao ny fotoana sarobidy indrindra. Ny teninao mitondra aina, famelomelomana, manangana, manitsy, mampatsiaro, manafierana ianao. Misaotra ny takarivo ity izay mbola ho atao rehefa avy eo alohan'ny ravana. Mba ho feno fisaorana ny fonay, hipololotra fiderana ny vavanay. Ho feno tsikitsiky ny any anaty, hisava ny saina fa tsy avesatra. Tsy hoe ny molotra ny mody miteny fa tsara fa ny saina miasa be mihitsiny. Eto amin'ny fanatrehanao izay Tompo tena tiany voninahitra anao amin'ny fony amanontolo. Mankasitraka sy misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Alleluia. Mazoto toerana ianao. Tahin'Andriamanitra tsika rehetra misaotra ny tompony amin'ny afatra. Misaotra ny Jesosy any amin'ny famanginy tsika mandraka hariva fa tsy haiko ianao raha mba mandinika fandraindrainy rehefa mivavaka tsika ka nibetsaka ao anatin'ny vavaka tsika ka fangatany fa rehefa mifisaorana vetivety kely
ndraindray kofahofatanana eny an-dalana eny fotsiny misaotra Jesosy dia vita. Fa ampianarin'ny tompo mihitsika amin'ny zavatra rehetra hoe tena mahay makasitraka, mahay misaotra azy. Iny Jesosy ianao dia ataovy ao anatin'iny box iny fanatitra na sakrifisy na izay mpafolon-karena hoentinao an'Andriamanitra amin'ity androandro ity, isaorantsika azy manokana. Raha pitsy maraina ny fotoanantsika eto ihany amin'ny fitora, manatanteraka miombina amin'Andriamanitra raitsika amin'ny communion rapitsy eto ihany ny fotoanantsika raha pitsy maraina. Ho anareo rehetra zay mpijery direkta eto ambaranjana ny fotoanantsika, sao dia tsy azonao mantsy hoe aiza ary ty toerana ity. Eto ambaranjana ny fotoana rapitso maraina amin'ny fitora miaraka amin'ny firaisalana latabatra amin'ny tompontsika, hanomeza antsika voninahitra an' Jesosy indray. Dia ny programantsika amin'ny herinandro rehetra iny tahaka ny mahazatra ny sekoly ao amin'ny SOPU ihany ao amin'ny rihana faharoa eo Analakely raha mbola tsy hitanao dia miakatra ao amin'ny deuxième étage eo dia isa maraina amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 sasany ny fotoanantsika, latsinainy, ny talata, ny alarobia. Latsinaintsika miaraka amin'ny sekoly ho an'ny famahana olana, ny talata sekoly ny fanasitranana, ny alarobia sekoly ny tokantrano dia ny fitahim-panahy, fanambiana toetra. Anasanantsika ireo fotoanareo amin'ny latsinainy, talata, alarobia zany eny Analakely ao amin'ny SOPU ao amin'ny rihana faharoa. Ny zomantsika mihainao tsara ianao na zay manaraka direkta, tsy eto ambaranjana ny fotoana amin'ny herin'ny androany fa any amin'ny SOPU. Maheno tsara tsika, any amin'ny SOPU tsika ny amin'ny herin'ny androany, ny zoma sy ny sabotsy zany. Dia anafarana ny namana zay rehetra fianakaviana dia afarana zany, fa tsy eto tsika amin'ny herin'ny androany sy ny sabotsy fa any amin'ny SOPU ny fotoanantsika, ny lera tsy miova amin'ny 4 ihany ny fotoanantsika ny zoma, dia amin'ny 7 maraina ny sabotsy. Tainy Jesosy. Ny amin'ny tapabolana mbola tsy teneniko aloha satria mbola miandro confirmation kely tsika ny amin'ny trampokon'olona Analakely raha efa disponible ny amin'io. Manjary savoritaka be kosa atsika hoe aiza amin'ny heriny dia aiza indray amin'ny tapabolana, fa tenenina amintsika manaraka ihany ny fotoana ny amin'ny tapabolana na efa miverina ny trampokon'olona tsika na mbola eto. Tainy Jesosy. Ankoatr'izay amin'ny herin'ny androany araka ny efa nambara tamintsika dia manana fotoantsika rodorodo amin'ny famonjem-panahy avy amin'ny Jesosy Kristy any amin'ny toby hvkl-mission any Mahajanga io amin'ny herin'ny androany, tsy misy vidim-pidirana. Alleloia. Amin'ny herin'ny androany io fotoana io zoma, sabotsy, ny alahady mandritry ny 3 andro zany any Mahajanga. Tsika kosa no asaina ao anatin'izany raha mba mety manana ny fahafahana ianao afaka andeha hoanina ara-potoana na arak'izay moa ahafahana mandeha makany dia asaintsika rehetra satria natao manokana izy io ao amin'ny tobony anatanterahana azy miaraka amin'ny fiombonan'ny fiangonana mpitory filazantsara rehetra any Mahajanga. Dia amin'ny herin'ny androany io ny tanterahana. Tainy Jesosy tsika rehetra. Alleloia. Manasanao hitsangana. Manasanao hitsangana. Zay vao teneniko manaraka. Efa lazaina tamintsika teto fa manana programa anaovana batistsika. Alleloia. Dia noho ny amin'ny antony fandaminana dia ahemitra kely le fotoana fa tsy rapitso, fa mbola be dia be ony mbola tsy soratra anarana. Dia ho anao zay mbola hisoratra anarana dia manatona ny pasteur sandratra ianao misoratra anarana io izy io. Dia manatona any ianao misoratra anarana ho an'izay rehetra liana ho amin'izany programa mibatisy zany dia rehefa tafaverina somatsara avy any Mahajanga dia tenena amintsika le fotoana anatanterahana azy. Alleloia. Voray izay. Injiro ny tananao ary atao hivavaka ho an'ny fanatritsika. Misaotra makasitraka rahay amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny amin'ny fahafahanay mijoro mitondra fanatitra eto anatrehanao. Misaotra fa ianao no nitaha, ianao nanambina ny tsiraray, ianao no nitaha ny asanay izay rehetra nataonay, ary tsy mety raha tsy miverina izay manome voninahitra anao amin'ny fanatitra androany. Sombony avy tamin'izay rehetra nitahina, nanambinanao anay izany hoentina izany, fa mba hakasitrao kosa Andriamanitra. Raiso ny voninahitra ho anao rery mandrakizay, ary izay rehetra nitondra ny fanatitra teto na ny ampahafolo-karena na sakrafisy izay rehetra netiny tsirairay dia aoka mba hifankahita amin'ny fankasitrahanao izy. Voninahitra tolotra ho anao Andriamanitra
ho anao rery mandrakizay amin'ny anaran' Jesosy. Amen. Tehaka mafy be tsika ho any tompo. Alleluia. Tombola ito ivavakantsika iray tsara indrindra masina mandrakizay misaotra anao zahay. Ny amin'ny zavatra tsy takatry ny saina rehetra, ny amin'ny zavatra lahatra ao misaotra anao zahay. Ny amin'ny zavatra tsy hainay hazavaina misaotra anao zahay. Ny amin'ny zavatra efa nitranga tany aloha dia tsy hainay niatrika azy misaotra anao zahay. Ny amin'ny zavatra ho avy rehetra misaotra anao zahay. Ny amin'ny ankehitriny misaotra anao zahay. Ny amin'ny vavaka nasandratra misaotra anao zahay. Ny amin'ny fafany amin'ny teny misaotra anao zahay. Ny amin'ny tombonandro misaotra anao zahay. Misaotra ny amin'ny fitiavanao Andriamanitra. Fa Andriamanitra tena tsara indrindra ianao. Aoka ny fonay Andriamanitra. Aoka tsy ny vavanay no anambara fisaorana mialohan'ny fonay Jesosy. Aoka ny fonay tena resy lahatra ny aminao Andriamanitra. Manambara sy laza ny fisaorana mandrakariva. Amin'ny anaranao Jesosy. Misaotra anao zahay. Tompo-ty anay fa mbola nomenao tombonandro haideranao ny zavatra ataonay ny zavatra Naminao, falei betu, nifitiavana, ofertikianza misaotra anao zay tomponay, misaotra anao zay, misaotra anao zay. Fambula numena, bula numena, tumbuna jua, aideranao, Savacha anta. Misaotra Jesosy a, misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao misaotra Jehovah fanahiko ary zay rehetra atao anatiko didiko amin'izao rehetra amin'izao fotoana izao isaotra le tombo sy mpanjaka aoka tsy ho teny fitarainana na ho teny fangatahana foana no anatiko Andriamanitra fa aoka ho isolo fisaorana anao zany Jesosy amin'ny fotoana rehetra misaotra Jesosy
mety amin'ny fotoana tsy homany nefa misy zavatra mitranga Jesosy dia oka tsy ny sainay tsy eritreitra ahoana ny fomba hiatriako foka ny fonay tonga dia hampianatra anay hisaotra amin'ny fotoana rehetra misaotra Jesosy misaotra raha eo halleluja mankasitraka sahady Jehovah, ani Jehovah, rifanaiko, Arizairet, atuanatiku, misauranyana, ranimasina. Sauran Jehovah, ani Jehovah, rifanaiku, Adiazamis, adiluina, nifita idret, reheta. Izai mamelani eluka reja Zai manasitana yaretina reja Izai mitunda fa mudena fenoana Hallelujah. 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 Tena Andriamanitra dia milaza ary na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany ka misaorana Andriamanitra iray amin'ny alalana. Ninona zavatra ataontsika hianatra hisaotra. Na ny amin'ny zavatra ho avy ary hisoary androany sahady. Haleluja. Satria araka ny teny teo tsy mba diso kajy io Andriamanitra. Haleluja. Tsy arakaraka ny zavatra mitranga no tokony hamafy ny fisaorana ataontsika tsiraray avy. Satria ny amaha izy azy mendrika amin'ny fisaorana mandrakizay. Ianao no antony havelomako Andriamanitra. Ary ny masoko, ny sofiko, ny vavako, ny oriko Andriamanitra ampiasaiko anambarako ny fisaorana anao Andriamanitra. Jesosy eo tsy maso hitomaniny amin'ny situation mitranga fa maso mangano ho an'ny mpifaliana satria tsara ianao Andriamanitra. Haleluja. Dia mihitsy isaky manona ny titonkiritsika dia ataovy tahaka manao akta profetika mihitsy no teneny mihitsy hoe masoko dia hibanjina anao, sofiko andrenesako anao, ny oriko fofinaina avy aminao, ny vavako hiderako anao Jesosy. Ny masoko no hibanjina
misofeku andenesako indray andenesako ireo teninao tena mihitsy hoe nioroko jesosy halleluja nioroko fofonaina viamina ni vavako no iderako anao isaiko halleluja isaiko no isaintsainako ny fanembiazanao tupoyanao nantony velomako tupoyanao no matoizaoa no arinao itumiedikambina tupoyanao jesosy satria na mbola tsy nangataka ry zay dia ny programanao andriamanitra dia ny ampitovy anay aminao andriamanitra mba hananany hoe maso mibanja anao mandrakarivo mazaka nitanao ahafahany hoe manana vava afaka mideranao amin'ny fotoana rehetra ka nininona zavatra mitranga dia afaka misaotra amin'ny fotoana rehetra zano antom-pizina jesosy halleluja antony fiainako jesosy jesosy 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 antony fiainako jesosy tupoyanao no antony velomako jesosy tena trea mofo dimy sy ny azan-dranoroy izy tsy nijery ny qualité amin'ny mofo na ny qualité amin'ny trondro ary tonga izy dia nisaotra avy hatrany tsy miankina amin'ny zavatra hoe ampelantananao ny tokony qualité amin'ny fisaoranao n'Andriamanitra fa amin'ny maizy azy ozy ny ten'Andriamanitra hoe izao zay izy ankalazao izy tsy hoe mety ny androany dia misaotra tsika halleluja fa raha ohatra mety ny androany dia misaotra tsika lasa sarotra be ho antsika ny misaotra rehefa tsy mety ny zavatra mitranga fa nininao ko tafasaraka amin'ny zavatra ny tany ianao fa ny antom-pisitsika mihitsy dia hitera sy isaotra n'Andriamanitra foana ataontsika vavaka izany jesosy eo hianatrao isaotranao amin'ny fotoana rehetra tombo tsy avelako isy anovany teny eo ambavako fa isaotra foananao aho isaotranao ao tompo ninona zavatra mitranga jesosy dia isaotranao ankalazanao halleluja mety misy tabatabaka visy akavanana mety misy zavatra mety misy ny manenjika venao mety tsy miteny amin'ny saola ary mivavaona izay manenjika halleluja fa zao jesosy
fantatray fa ianao ilay raitsy mamandao asandratroavony anaranao miamekioretranjakao vokomenanao ny andro sisa iainako ety ianao no itantanizany ity ka ny mombamomba ay rehetra hoanao tsy misy fety nao ilay tsy mamandao asandratroavony halleluja asandratrony mombamomba rehetra ka ny mombamomba rehetra hoanao tsy misy fetra jesosy eo amarina eto ilay teninao izay milaza hoe misaora amin'ny zavatra rehetra izany sitrapon'andriamanitra raha eo amin'ny kristy jesosy ho anareo jesosy isaotranao foana tataontsika vavaka mihitsy zany hoe jesosy isaotranao foana isaotranao foana isaotranao foana andriamanitra atompoko miraketako an'izany teny nambaranao zany hoe misaora amin'ny zavatra rehetra amin'izay voary ny foko tsy ho fitoeram-pahotany fa ho fitoerany sitraky ny fonao andriamanitra alleluja hoanao hoanao ny saotra erampo hoanao riray
misaotra fa tsy nanarina ianao e. Misaotra fa fitiavana no itsenanao anay tsy manadinana ianao efony anao. Alleluia, 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 alleluia. Asarato vavaka zavelangina ny vavanao feno fisaora misaotra ray ny amin'ny fotoana amina na mbola tsy tao aminao ary Andriamanitra, na mbola tsy nandray anao ary dia mbola hitako foana ny tananao no marinao mihitsy ny tenao izay milaza hoe mamposaka amin'ny masoandro marina sady tsy marina ny anao Jesosy. Tsy hoe mahay mivavaka izahay dia omena fa ny fitiavanao mitombaka be, tsy misy refy, tsy misy fepetra, tsy misy fetra, tsy mitady tombony, tsy mitady ny azy fa tia tsotro zao fotsiny ianao. Saotra Alleluia. Fa tsisy tahaka anao. Ianao irery no mahavita an'izany amin'ny fiainanay. Ianao irery no mendrika ny voninahitra. Ianao irery no mendrika ny fisaorana mandrakizay. Alleluia. Manitrai atamisai ni fiandiananao andiamantanao ari aliu ninunaitana ni fiandiananao andiamantanao. Asika haleluia mabe. Atamisai
Alleluia, alleluia. Boary fotsiny sainao e. Menina tonga dia amboarina fotsiny sainy, misy zavatra tsara rangao ambadika io a. Tena marina zany le misy fotoana eky reto dia atao ohatry izay satria ahoana moa zany le tena misy zavatra tsara fotsiny ao. Azafady. Misy zavatra tsara lavitra ao ambadika io. Aza manahy ianao, aza matahotra ianao. Tsy ampoizinao zavatra tenenin'Andriamanitra zany, satria ianao mieritreritra tena le pasteur ohatry ny tena zany eritreretra hoe miaina zao le délestage ohatry ny mitombo le izy e. Mampitombo ny tompony hoe fahasoavany eo amin'ny fiainanao. Misy zavatra tsara ao ambadika eo. Enariny tsara. Aza miasa saina amin'le izy. Ampidiry anatin'ny fona fotsiny fifaliana hoe ny Andriamanitra. Mamela an'izany hitranga. Manomana ny tsara lavitra ho antsika. Fa tsy ataony tanteraka ireo raha tsy efa mbio kosa isika. Taovy présent communion anao, tandremo miadiady amin'ny tompo fa telo andro sy telo alina niaizina tany ekipa. Zany ohatry ny tsy te handalo. Tsy haiko nareo aloha andora ngamba iova, menina. Tsy délestage tsony zany. Za tsy teny hoe mba tsy isian'izay, tsy hoe nony amin'izay indray, fa andao tena soloina amin'ny fo, hovaina. Atao tena feno fifaliana. Tena kaikanao tsy miadiady amin'ny tompo. Teneno izy tsy mampety zavatra iny hoe. Azonareo ve? Zareo dia tonikira teo eny. Nao zany mety tena ngamba ny seza fiandrianan'Andriamanitra zay somary efa mizogozona mihitsy amin'ny zavatra mizogozona eo amin'ny fiainako. Nefa Andriamanitra tsy miovy foana ary anio inonahitana zay foana ianao. Hitanareo mahatonga antsika korazy. Ny ianao mizogozona fa tsy ny anazy. Tsy mahay antehaka ao an'Andriamanitra. Ny ianao no mety hoe ohatran'ny sambo, ohatran'ny ho lasa izy zany. Fa izy eo ambony eo tsy mahay zavatra lasa zany. Ohatra misy zavatra misy mikilikiliky zay, miakikely tongony droite, ohatry zay fotsiny le izy. Dia ianao zany raha vao eo amin'ile anao ny fatsapahanao, dia hikoropaka ianao. Fandroany hariva, tsy misy toerana ho amin'ny fikoropahana. Amen. Manarak'izay dia saintsainy fa io zavatra efa iainanao androany io nofinofinolany ambadimbadika any. Mety eto ary izy amin'izao. Dia mijery ianao ilay olona dia misaotra n'Andriamanitra hoe ay Jesosy sa ny zavatra efa ataonao eo fiainan'iny olona iny. Raha mba zany tonga ohatry ny fotsiny tena efa ampy miandry ny fiavianao fa tsy mangataka zavatra afa-tsony. Ianao nefa eo fiainanao zay zany ty fiainako ty zany tsy azoko hoe ty voloko ty zany tsy hitako mihitsy natao inona ty volo ty. Esorina. Ha? Eno pasteur agna teneniko ta. Tsy azoko hoe ty volo ty tsy mety bangona. Aleo hoe esorina ary dia amin'izay tsisy ho bangona e. Mba hisoro io volo io. Ka lezina pasteur vao maraina tonga dia tena fantatrao fa any Chine mandoa vola lafo be zareo amin'izao manao coupe afro. Ianao indray aty tena ohatrinona le produit tonga dia milisy be tonga dia ianao te ohatr' azy, izy te ohatranao. Isaory azy fa ny ambadika any. Ianao le miteny rehetrakizy rehetra tsisy hivavahana mihitsiny. Any misy olona raha reo zanako reo ny ao an-tranony tena misaotra Andriamanitra ny reto ankizy mitabataba mamaky vazy reto ankasitrahana Andriamanitra. Ty misy vazy manaraka vakio rakizy a. Le asana ohatran'ny le pasteur fa mariva moantsika eto ohatran'ny izy aloha zany le asa tsara satria nangatahana ohatran'ny tena reraka ihany e. Ao ambadika eo misy miteny hoe raha zany omenao n'io asa Andriamanitra tsy ho aloako ny vavaka zany hoe reraka zany satria fantatry fa avy aminao io. Tandremo se permettre ho diso ny réaction satria efa anananao sy efa nomenanao le izy. Ho an'izay manambady sy tokantrano eto manatrika eto, isaoran'Andriamanitra ny fisiany tokantranonao. Fa ny ambadika mbola misy miandry ny anjarany ary ahazo ny anjarany. Amen. Anzo misy olona mety mijery raha za Jesosy botabota ohatran'io pasteur. Ankasitrahako Andriamanitra ny angezako sy ny
ampiasanao toy izao. Halleloia. Isaoran'Andriamanitra rea mengavenao a votsorony any anaty dia isaoran'Andriamanitra fa misy zavatra tsara ao ambadika kely ao vao mety fotsiny fonao dia faly Andriamanitra afaka hanokatra an'izay tokony hosokafana. Avafantanao dia isaoran'Andriamanitra ny fonao manontolo. Saotranao izay ray Andriamanitra tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra ianao manomana ny tsara lavitra ianao amin'izay hitantananao sy hitondranao anay. Marina aminay ny tononkira teo anandratanay ianao vafantany loatra fa tsy miontsony ianao, tsy miova ianao eo amin'ny seza fiandriananao, tsy mahakasika ny fiandriananao izay korotana misy etỳ amin'izao tontolo izao. Ary izany mahatonga anay mijery ianao, mibanjina anao ary faly izay manana anao. Misaotra ny amin'izay misy eo amin'ny fiainany tsiraray avy, misaotra ny amin'izay tsy misy eo amin'ny fiainany tsiraray avy. Mila mahay miverina mankasitraka anao izay, mankasitraka anao amin'izay nanaovanao anay, mankasitraka anao amin'izay nomenao eo amin'ny fiainanay. Misaotra ho an'izay miasa, misaotra ho an'izay mety mbola eo an-dalam-piandrasana ny asa stable, misaotra ho an'izay manana tokantrano, misaotra ho an'izay mpitovi miandrandra mba azo ny anjarana, misaotra ho an'izay salama tongeto, misaotra ho an'izay mety ho misy miatrika aretana, tsy ny vatany ray manontolony tsisy tsy zaka. Mety ho tanana dia misaotra anao zany amin'ny tongotra salama, misaotra ny amin'ny maso mahita, misaotra ny amin'izay mety. Avafoana tanao dia isaoran'Andriamanitra ny vatanao soratram-batanao mety, tonga dia le mety isaorana, isaory azy. Aza tenenina le tsy mety, le mety isaorana. Raha ataontsika hoe ny lamosinao nohatra ny hainao tsy dia mampahazo aina, isaorany kibo, isaorany tany, isaorany tongotra. Isaory fa mbola afaka mijoro ianao, afaka manofa hofotana mankasitraka an'Andriamanitra. Isaory azy fa mbola afaka misokatra ny vavanao, afaka manambara ny fiderana azy. Mety misy zavatra tsy mandeha amin'ny fiainanao, aza ino ny blokena le izy, le mandeha be dia be, isaory azy, isaory azy. Isaory azy le mandeha, misy mandeha azo isaorana, misy mandeha tsara azo tehirizina eo amin'ny fiainanao. Mankasitraka anao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Misaotra fa eto amin'ity toerana ity izay ny rendez-vous miaraka aminao, eto ny sitraka ao, tsy any Analakely sao dia adino any ny sainay, fa eto aloha androany, ary eto rapitso. Misaotra na fitantananao, misaotra fa lavitry ny taxi be ty, tianao hita angamba ny tena fitiavanay anao, misy zavatra be dia be tianao hosedraina, omenay izany, satria ianao mihitsy ny tianay, any amin'izay misy ianao, tonga anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Misaotra ny amin'ny fitiavanao anay, misaotra ny amin'ny fivoriana, misaotra fa mbola afaka mivory, sofa tsy confinement, mbola afaka miaona aminao, mbola afa miaraka manao fiankofana sy fiderana. Misaotra ny amin'ny tananao, misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Asitehaka mafy tsara ho an'ny Tompo. Raiso tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Hitanao anie ny Tompoka hiaraonao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ny Tompoka mindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ny Tompoka menao fiadanana. Mandehana, ho marina aminao ny tenin'i Jesosy hoe indro izao hombanao mandrakariva. Abarapatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Toy izy ny fiainam-pisaorana. Amen. Mialeto ianao dia toy izy ny fiainam-pisaorana. Alohan'ny atory asio fisaorana. Amin'ny alina sendra le mifoy iny, saotra Andriamanitra. Amen. Vao mifoy maraina, tonga dia fisaorana entina, misaotra Tompo. Foazonao isan'izay velona, mandre fahatsapana fa afaka hivavaka sy antso anao. Dia mahita amin'ny anaran'i Jesosy fa ho fiainam-pifandraisana mamy be ny ao an-taranao sy ny Tompo anatin'izay fisaorana izay. Zareo no fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao dia ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo amen dia amen. Faranantsika mitehaka amin'ny revitrevitra be ho an'i Jesosy rery ihany. Halleluia.